Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nanomboka tamin'ity androandroany ity ny andiany fahatelopolo tamin'ny filan-kevitra ireo minisitra eo anivon'ny voamerany ranomasimbe indiana notsindriana manokana tao anatin'izany fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana izany ny fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny sehatry ny fampandrosoana ara ekonomika. Ny fametrahana sy ny famaritana ny anjara toeran'ny komisiona ny Oseana Indiana ty Afrika sy ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nisongadina nandritra ny fanombohana ny andiany fahatelopolo tamin'ny filan-kevitra ireo minisitra eo anivon'ny komisiona ny Oseana Indiana ty androany tetsy amin'ny kalitaona nosy. Tao anatin'izany fotoana nisian'izay dia maro no zavatra efa tanteraka. Amin'izao fotoana izao kosa dia tena emasoana ny mikasika ny fandriampahalemana amin'ity faritry ny ranomasina indiana ity sy ny fampandrosoana ara ekonomika raha araka ny fanazavana no men'Andriamatoa Jean-Claude de Lesterac, sekretera jeneralin'izany fikambanana izany. Tonga nanatrika ity fivoriana ity ny filoham-pirenena malagasy Era Mampianina izay nanamafy fa ny fahatongavandreo maso fivovahiny sy ireo solotena avy amin'ny firenena rehetra mikambana amin'ny COI dia mariky ny fankatavana ny mahatandalana ny Madagasikara. Ces 30 années d'existence ont permis à la COI d'enregistrer des progrès palpables dans le raffermissement des relations de fraternité, de paix et de solidarité entre nos îles, comme l'avaient rêvé les pères fondateurs de notre organisation. Samy manana ny solotena amin'ity fivoriana ity avokoa noho izany ireo firenena mpikambana dia i Comore, i Seychelles, la Réunion, any nosy Maurice izany. Mahasoa maromaro eto amintsika ihany koa no tonga nanatrika ity fitaovam-panokafana androany tetsy amin'ny kalitaona nosy ity ny maraina teo ka anisan'ireny Andriamatoa Timothy Smart izay mahasoa ny Grande-Bretagne sy Antonio Sanchez Benedito mahasoa ny vondrona Europeanina.